somatsara eto a misaotra n'Andriamanitra lehibe koa tsika fantahian'Andriamanitra ka mbola nomen'Andriamanitra fotoana afaka manompo azy tahaka izao. Fitahian'Andriamanitra goavana ny fahafahantsika mbola manompo an'Andriamanitra tahaka ity fotoana ity. Noho izany raha roto ny fotoana ionana amin'ny tompo aoka tena manomboka fendohan'ny fotoana manam-pialantsika eto dia aza miala ao amin'ny fifantohana, aza miala ao amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy, aza miala ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Aoka hifantoka hitady an'Andriamanitra fona manontolo ianao. Iaraka hivavaka isika io fanomboantsika izao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra. Misaotra ny tompo ianao fa afaka manompo azy. Ndao hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny ity fotoana ity. Samy misaotra an'Andriamanitra ary. Ndao tsika iaraka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra amin'ny fotoana ho antsika dia ho apetrakitsika ampelantanan'Andriamanitra avy hatrany izao fotoana izao. Misaotra anao izay ry Andriamanitra mahefa zavatra rehetra, le Andriamanitra mpandahatra endry, le Andriamanitra izay nanome tombonandro, nanome fahavelomana, mbola nanome fotoana ho anay indray ka nitantana anay tonga somatsara eto. Jesosy eo tsy nisy nay nanatona anao tokoa raha tsy efa nitao mifanany ray anatona azy. Misaotra anao izay fanay masina, misaotra anao izay fa nitantaninao zahay, novombinao zahay ka tonga eto amin'ity trano fivavahana ity hitady sy hanompo an'Andriamanitra, hikatsaka an'Andriamanitra amin'ny fonay rehetra izahay, ary amin'ny finoana ny anakenay fa eto ianao Jesosy miaraka aminay eto ianao Jesosy Kristy eto mifanatrehanao androany. Gindro atolotry an-tananao Jesosy izao fotoana izao, akinonay fena ao an-tananao Jesosy izao fotoana izao. Samy mivavaka andao apetrakitsika ampelantanan'Andriamanitra ny fotoana, samy mivavaka andao tena anokatra ny vavantsika, andao samy mivavaka anokatra ny vavany dia miatraka amin'ny fotoana ny ampelantanan'Andriamanitra. Apetra ampelantanan'Andriamanitra sady mifonao, apetra ampelantanan'Andriamanitra sady mifananao, apetra ampelantanan'Andriamanitra mombanao rehetra. Tena anompo an'Andriamanitra tokoa. Ny mompantsika manontolo dia hoentsika manompo an'Andriamanitra, tsy ny apahapahany ihany fa mompantsika rehetra zato isan-jato. Ndao entina manompo an'Andriamanitra zany, ndao entina miankohaka, ndao entina mitsaoka an'Andriamanitra, ndao entina midera an'Andriamanitra mompantsika rehetra. Andao tsika tena anompo azy amin'ny fontsika manontolo. Sakafo mivavanao vavaha eo anatrehan'Andriamanitra, misaora azy ianao. Tsy ny olona rehetra ny tonga teto fa ianao dia ny vangin'Andriamanitra, ianao dia efa nitahiny manokana ka ny ento no eto amin'ny toeran'ity hanompo azy, satria manana zavatra lehibe fa nomanina ao antsika izy. Misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra ho atao indray amin'ny fiainantsika. Izany indrindra no nitaomany antsika tsirairay voavy eto amin'izao toerana izao. Aoka tena ho faly ianao, aoka tena kasitraka an'Andriamanitra, ary raha sambany ary ianao tonga eto amin'izao toerana izao dia sokafo vavanao dia misaora azy, afaka manompo an'Andriamanitra, misaora azy tonga eto amin'ity toerana ity. Rehefa avy misaotra ianao dia ndao apetrakitsika eo ampelantanany, eo ambany fahefan'Andriamanitra tanteraka ny fanompoana rehetrarehetra, ny fitoam-bavaka rehetra ataontsika eto. Andao akintsika amin'Andriamanitra zany, andao apetrakitsika ampelantanan'Andriamanitra zato isan-jato. Ny fotoana rehetra iarahantsika eto, mba ho atsika antoka fa eto izy, mba ho atsika antoka fa miasa eto izy. Andao akintsika aminazy amin'ny fotoana, andao apetrakitsika ampelantanany. Mba tsy ho fotoana avy amin'olombelona, mba tsy hoe fivoriana, tsy ahitanao na inona na inona, fa tena mba fivoriam-bavaka atsapanao ny herin'Andriamanitra, mba fivoriam-bavaka iasan'ny herin'Andriamanitra ao amintsika. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra, samy mivavaka amin'ny fony rehetra dia atoloran'Andriamanitra ny tenanao hanompo azy, atoloran'Andriamanitra sady ny tenanao iankohaka eo anatrehany, atoloran'Andriamanitra sady mombanao rehetrarehetra hanompo azy. Izay mombanao rehetra dia tenena indra tolotranao momba rehetra hanompo anao androany, iankohaka eo anatrehany voninahitra ao. Andao tsika iankohaka eo amin'ny mihitsy, andao tsika tena hiteny hanompo anao amin'ny foko rehetra. Ny momba rehetra dia etiko manompo anao androany Andriamanitra hoe atoloro ny fiainanao, atoloro ny tenanao, atoloro izay rehetrarehetra mombanao. Raha zany no vavaka ataonao dia hankasitraka anao Andriamanitra e. Ary raha tsapanao hoe misy izay fahotana tokony hibebahana, raha misy toe-po tokony hanaovana fibebahana sy fifonana, dia andao tsika hifona. Raha mbola misy fahotana, mba tonga tsika tsy hisy hevitra intsony, ampisaraka tsika amin'Andriamanitra, mba tonga tsika tafaray tafakambana amin'Andriamanitra. Andao tsika hifona, andao tsika hibebaka, mba ho fivoriana masina tsy ary roaparatsiny izao fivoriana izao fa ho akasitrahana. Alleluia.
Andriamanitra ray io ampidino aminay rehetra ny famindram-ponao ary na izany izy tonga eto manomboka hatramin'ny zaza madinika ny tanora ny olon-dehibe izay mpanomponao ny mpitery izay rehetrarehetra nantsoina amin'ny asa fampona dia rakofo famindram-po aroka fanamasina ny anetsika anay fanamasina ameno anay fanamasina omba anay ny herin'Andriamanitra nentinay manompo eto androany dia izy fetraikany amin'ity fitombavaka ity samy mivavaka misaotra Andriamanitra. Alleluia. Eto ny herinao tompo androany hiasa eto ampiasanay mpanomponao indray ianao anetsika ny indray ny fanomezam-pahasoavana hietsika eto indray ny fanomezam-pahasoavana entinay manompo ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Oh, alleluia. Jesus Sanchuan, Tuga, Itatiana, Ramya Chia de Mampaera Yanao, Ramya Chia, Mampaera Yanao, Gareswa, we want Sanchi now, Ira, Fidera. Ramya Chia Mampaera Yana Gareswa Wewa Sanchina Ira Fiderana Wana Tugava Mamenzo Twehanisa Tugava Mame Nisa Twehanisa Tugava Mame Nisa Twehanisa. Sotra anao tompo azoko antoka fahita amin'ny fanatrehanao ary momba ilay rehetra keo dia efa manompo anao hisandratra eo amin'ny fiderana aloentinay ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo. Amen. Dia arapaina ihany koa ianareo izay manaraka ny fitombavaka ataonay atao amin'ny fiangonana fiandrona kely any amin'ny YouTube na any amin'ny Facebook raha ianareo tain'ny tompo ndray fahasoavana lehibe indray anatin'ity fitombavaka izay omen'Andriamanitra antsika itika. Dia raintsika ampity hafantanana mafy ny mpitarika antsika ao anatin'ny fiderana izao fotoana izao. Raha hitehaka any ianao dia mitehafa mafy ho an'i Jesosy satria mendrika anazy zany. Amen. Mino fa raha tonga eto ianao dia tonga ho an'i Jesosy rery sady zany ve? Dia mba hainao moa hoe io anarana izay tonontsika isan'andro io tsy anarana fotsiny ohatry ny anaran'olo rehetra fa anarana misy hery sy fahefana ny anaran'i Jesosy. Ary eto izy androany sady zany ve? Dia ndaontsika hitsangana sady anome voninahitra izany anarana zany anindraindra zany anarana zany tsika androany. Dia tsarovy fa raha vao manonona ny anaran'i Jesosy fotsiny ianao dia afaka misy zavatra mitranga. Ianao ve efa nanandrana hoe teo amin'ny fiainanao nisy zavatra nahazo anao dia tsy haiko hoe iza ny anaran'ny olona akaiky anao indrindra ohatry ny hoe rakoto dia miantso ianao rakoto dia hoe misy zavatra mitsapanao any anatinao any. Fa ny anaran'i Jesosy tsy anarana fotsiny fa anarana misy hery ao anatiny. Ka raha vao miantso ny anaran'i Jesosy ianao afaka ny ovovonjy. Raha tena mino ianao miantso ny anaran'i Jesosy dia afaka ny ova ny fiainanao. Amen. Ka androany ndao hofahofaintsika ny tanantsika dia hitentsika hoe midera ny anaranao zay Jesosy androany. Manandratra ny anaranao zay Jesosy androany.
Mankalaza ny anaranao zay Jesosy androany eto amin'ity toerana. Ilay anarana ambony ny anarana rehetra. Ilay anarana misy fahefana. Ilay anarana tena feno hery. Ilay anarana ambony ny zavatra rehetrarehetra. Ianao no indraindraina eto androany Jesosy. Dia ianao nomboka ite-tana mafitsika ho an'i Jesosy rery. Dia ankalazao fonao mihitsy Jesosy androany. Lazao midera sy mankalaza ny anaranao. Lidera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Lidera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Midera sy mankalaza. lidera si mankalaza ny anaranao Jesosy io, Jesosy io. Lidera si mankalaza ny anaranao Jesosy io. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. alleluia, 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 Ite-aka mafitsika ho an'i Jesosy. alleluia, alleluia. Midera sy mankalaza. Lidera si mankalaza ny anaranao Nous sommes réunis ensemble, Seigneur, aujourd'hui, pour élever ton nom. Nous louons ton nom qui est au-dessus de tout. Midera, midera, si mankalaza ny anaranao Jesosio, midera si mankalaza ny anaranao Jesosio, Alléluia. Alleluia, 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 Alléluia, maintenant, Jesosy. alleluia, 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 alleluia. Mankalaza amin'ny alalan'ny dianao Jesosy androany. Asantrato amin'ny alalan'ny tananao iny. Asanga shine on him,
Jesosy teninao dia milaza fa ny anaranao dia nasandratra ambony anarana rehetra mba amin'ny anaranao ny andro alehan'ny lohalika rehetra ary ny zavatra rehetra dia miaiky ny anaranao ka androany izahay raha mbola misy fofonainao anatinay dia iaiky ihany koa izay zany anaranao zany raha maty teo amin'ny azo fijaliana ianao Jesosy ho anay tena nanetry teny ianao dia aveo ianao nasandratra ambony indrindra ianao dia izay koa androany iza moa izay no handeha anambony tena fa manetry ny mombanay izay mba hahafahanao misandratra Jesosy androany maraina. Seigneur, toi qui es mort à la croix pour nous, toi qui t'es sacrifié, qui a montré ton amour, grâce à cela, ton nom a été élevé au-dessus de tout. Au-delà de toute puissance, toute autorité, toute chose qui peut exister. Oui, ton nom est au-dessus de tout. Androany te hitonanao, ianao tsy hira fotsiny satria misy hira atao. Voaka ny vavanao, tena iaiky mihitsiny fa ny anaran'i Jesosy dia misy hery ambony anarana rehetra. Ka raha hira ianao androany dia minoa fa afaky ny asa eo amin'ny fiainanao zany anarany zany. Mety tonga eto ve ianao miaraka amin'ny fo mavesatra, mety tonga eto ve ianao miaraka amin'ny olana, mety tonga eto ve ianao misy zavatra mbola manahirana anao. Zany anarana zavatra rehetra zany dia miaiky ny anaran'i Jesosy. Fa androany asan-draty fotsiny izy. O Jesosy, mendrika ho dia raina ny anaranao. Mendrika ho dia raina ny anaranao androany maraina. Ka tsisy anarana hafa hisandratra eto ankoatranao. Ambony ny olana, ambony ny aretina, ambony izay rehetra adi-tsaina, ambony izay rehetra mety zavatra lalovanay ny anaranao. Izany irery ihany nisandratra androany. Misandrata amin'ny avy indrindra ianao Jesosy. Misandrata mendrika ianao, mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Mendrika ianao, mendrika ianao Jesosy, mendripidera lazao e mendrika ianao, mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera asandratra ny anarana. Mendrika ianao, mendrika ianao Jesosy, ianao le mendripidera ny anarana. Mendrika ianao, mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Misandrata miavohitridra voninahitra manenike, mendripidera ny anao, ny anaranao no avohitridra. Misandrata miavohitridra voninahitra
Tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, à jamais tu es saint. Eto fanaty anao Jesosy. Eto ny anaranao miasa. Le anarana tsara indrindra. Le anarana kanto indrindra. Le anarana mahery indrindra. Le anarana ambony indrindra. Ambaranay zany androany Jesosy, 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 Jesosy. Jesosy, Jesosy. Ora stai. Le anarana manasitrana. Le anarana manafaka. Le anarana mitondra fiadanao. Tsy misy anarana hafa mavita an'izany akoatra ny anarana. Le anarana mavonjy anay. Antsotsonay zany androany. Jesosy, Jesosy, Jesosy. Le anarana afaka manovanay, manovany ao anatinay ho tsara kokoa. Manova ny toe-ponay, manova ny toe-panahinay, manova ny toetranay ho tsara kokoa. Jesosy, raha vao miantso ny anaranao zay dia mahatsapa hery ao anatinay. Mihoatra noho ny hira fotsiny. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans ton nom. Yes, 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 Lord. Ny anaranao no misandratra ambony indrindra. Tsisy anarana hafa ankoatran'izany. Tsisy anarana aretina intsony. Tsisy anarana olana intsony. Tsisy anarana zavatra hafa. Tsisy manam-pahefana mihoatra noho ianao eto amin'ity toerana ity. Miankohaka manoloa ny anaranao zay androany. Nous nous prosternons devant le nom qui est élevé au-dessus de tout. Yeshua. 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 Proclame son nom, Yeshua. Proclame cette puissance ce matin, Yeshua. Afaka hitanao ve Jesosy manoloana anao androany? Io izy manindritra ny tanany ho anao. Wow! Et Jesosy hikasika anao androany.
Jesús ampaieira não já é João. Tinai não Jesus miocha não zava Jesus. Ore sairás. Ore gasero eu gosto. Renda a cheira na moça irás. Renda a cheira na negasa. Mamãe fala chama de social. Funa yang Juan mare. Yeshua, Yeshua. Rénover en fanatin zan. Rénover en fanatin tomponao zan. Te hafa mafy azy. Te hafa mafy azy fa eto izy. Eto izy. Eto ny seza fiandrianana. Eto akaikitsika eto izy. Teny Andriamanitra milaza hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo foany aho. Eo foany izy fa tsy any ivelany. Eo akaikinao eo izy. Eo akaikinao eo izy. Miresaka aminao izy. Mameno ny fonao izy. Mameno ny fanahinao izy akehitriny. Mbola resika ho fahasoavana lehibe zao fotoana afahantsika miaraka izao fa tena eto izy ary tena akaikitsika izy eto. Raha isika ho fahasoavana lehibe ihany koa fa mbola afaka mihoneto tsika toy izao. Retsika tsara fa nandalo fotoatsarotra amin'ny firenentsika teo. Nisy rahalahintsika maro hatreto, anabavintsika maro hatreto. Ny sasany mbola ao anatin'ny fisaonana. Ny sasany tena nanary ny tranony. Sasany tena hitany ny asa-piariny fa very to anatin'indray alina monja. Fa isika kosa aloha amin'izao mbola tanan'Andriamanitra no miazona antsika. Mbola fahasoavan'Andriamanitra nitondra antsika teto ary mbola mameno antsika izy amin'ny lafiny rehetra. Andao hoe tsika izara an'ity tenin'Andriamanitra iray ity aloha ao amin'ny fitomaniana 3 raha isika amin'ny 2:20 dia ajantsika amin'ny 5:20. Efa novakianao iny be dia be izy ity taloha. Mety efa renao maromaro koa izy ity taloha. Fa andao tsika iompo-po iray saina dia hiaraka maka an'ity ten'Andriamanitra ity. Famindrapon'i Jehova no tsy nalany ritratsika fa tsy mitsahatra fiantrany. Vaovao isa-maraina izany lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Amen. Chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, c'est encore une grande joie de vous accueillir dans ce culte à Refi Andjoujakil aujourd'hui. Et nous allons partager déjà cette parole du Seigneur que nous trouvons dans Lamentation, chapitre 3.
nous le prenons à partir du verset 22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée pour nous et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Amen. Et c'est par cette parole, chers frères et sœurs, que nous vous invitons maintenant à rencontrer la présence du Seigneur. Nous allons passer un moment de prière, nous allons passer un moment d'intimité, chacun avec Dieu, et nous allons le remercier pour sa fidélité. Nous allons le remercier pour sa bienveillance. Nous allons le remercier par son amour, par son amour que nous sommes encore aujourd'hui devant lui. Nous allons être reconnaissants, nous allons exprimer cette gratitude envers lui maintenant. Andao sika mbola hitotika amin'Andriamanitra na hipetraka itsika tsy maninona raha mitsangana ihany koa tsy maninona ihany koa. Andao sika hanokana fotoana hoe isika mihitsy no hisaotra no hanolotra an'izany fankasitrahana zany satria hitatsika tamin'ny teny teo hoe Andriamanitra dia anilantsika foana ary tsy mitsahatra ao antsika amin'ny fitiavany, tsy mitsahatra ao antsika ny famindrapony ary isan'andro dia miavao izany. Andao itsika kehitriny isika tsirairay, andao itsika hiresaka amin'Andriamanitra, andao itsika hanokatra amin'ny fotsika, andao itsika tena ilobava, andao itsika hanolotra fisaorana, hanolotra fankasitrahana, fa tena fotoana izao, mbola fotoana omeny atsika izao, hanovantsika izany. Samy itsika mivavaka, samy itsika miresaka, samy itsika miteny mafy manoloana an'Andriamanitra amin'izao. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola tsy mitsahatra ao anay famindrapona. Ary ny famindraponao dia mbola tsy lany ritra isa-maraina izao rehefa voakatrano izay fitiavanao no mitazona anay. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola maro ireo zavatra nataonao tamin'ny fiainanay mety tsy taminay isay fa tena resy ny fonay eo anoloananao. Te hisaotra anao izay, te hankasitraka anao izay. Betsaka Andriamanitra ny zavatra niseho tamin'ity firenety nisy rivo-doza, maro ny olona adao sy ny fahafatesana, maro ny olona very fananana, maro ny olona very asa, maro ny olona very asa fiarina, fa raha izay teny dia mbola narovanao, mbola tonga eto izay mbola nitazominao tamin'ny fahasoavana. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra fa ny tamin'ny zavatra rehetra tsy tambo isaina, ny amin'ny fahasalamana, tena hitana hoe arena tokoa izany fahasalamana, aravana aminao izany. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fivezivezena isan'andro, fivezivezena amin'ny asa aman-draharaha, fivezivezena amin'ny andraikitra, fivezivezena amin'ny ministera ihany koa izay mpandraiketanao aminao, fa mbola nitananao ny azo anao, fa mbola nitananao ny miaro anao ary tena mahazo anjara tsara izay satria ianao ny aloha lalana, ianao ny aloha lalana anao Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra. Tena vaovao isa-maraina tokoa izany fitiavanao izany, vaovao isa-maraina tokoa izany fitantanana amin'ny fiainana izany. Tianay mihitsy amin'ny famonjena Andriamanitra. Tianay. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Tena Andriamanitra ihany koa dia mampianatra antsika handray fahefana, handray fahefana hanohitra ny fahavalo. Tena Andriamanitra ihany koa dia nampianatra antsika hanitsakitsaka ny menarana. Tena Andriamanitra koa dia nampianatra antsika handroaka ny devoly amin'ny fiainantsika, handroaka ny devoly amin'ny lalana rehetra izay mety alehantsika. Raiso izany fahefana izany izao, raiso ny fahefana, roaso ny asan'ny maizina amin'ny fiainantsika, roaso ny asan'ny maizina amin'ny asantsika, roaso ny asan'ny maizina amin'ny lalantsika isan'andro. Raiso ny fahefana amin'izao. Raisina ny fahefana izay nomena, didinay ny asan'ny maizina rehetra, tsy hanana anjara amin'ny fiainana isan'andro. Didy amin'ny anaran'i Jesosy ny blocage rehetra, blocage sakana rehetra. Raiso ny fahefana, roaso ny blocage rehetra hitanao. Didinay, ahitsanay ny menarana, ny hevitra ratsy rehetra izay manaloka amin'ny fiainanay, didinay amin'ny anaran'i Jesosy.
miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy meny anjara amin'ny fiainanay isan'andro satria Andriamanitra no anjaranay. Tena anjaranay dia Andriamanitra. Tena anjaranay dia fitahiana be. Ny asan'ny maizina rehetra roasiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fitaka rehetra. Didina ny asa. Mianatra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Tonona amin'ny fiainanao amin'izay zao. Tonona amin'ny fiainanao teny tondra fitahiana. Manonona fitahiana ao amin'ny fiainanao. Manonona fitahiana amin'izao ho an'ny asa mandraranao. Manonona fitahiana amin'ny tranonao. Manonona fitahiana ho an'ny ankonanao. Ho an'ny vadinao io, ho an'ny zanakao. Tonono ny fitahiana ao anazy. Andriamanitra, mipetraka ao fela-pelan-tananao ny ankonanay ny asanay. Tahinanay izany, tonanay fiadanana Andriamanitra. Alleluia. Satria hita momba anay ianao ary tsy tsahatra aminay ihany koa ny fitiavanao. Ianao no anjaranay Jesosy. Misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Fa mbola nisy fotoana ihany teo ahafahanay tena niresaka taminao. Fantatray fa eto ianao. Fantatray fa anay masina fa ianao no mameno anay tanteraka ankehitriny. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny ny anjara feno izay omenao anay isan'andro. Ny amin'ny fitahiana feno izay omenao isan'andro. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny tananao izay mipetraka aminay. Misaotra anao Andriamanitra fa ianao dia mialo lalana anay. Misaotra anao Jesosy fa ianao dia mifona ho anay isan'andro. Dia mivavaka ho anay isan'andro. Misaotra anao fa anay masina fa ianao dia mameno anay tsirairay. Ianao dia mameno ny fiainanay, mameno ny tokantranonay, mameno ny zavatra rehetra ho ataonay amin'ny herinandro diavinay. Misaotra anao fa anay masina fa etiko ianao. Misaotra ray. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions encore pour ce moment que nous avons réservé pour te parler. Merci Père car tu es au milieu de nous. Merci Jésus-Christ parce que c'est toi qui pries pour nous chaque jour. C'est toi Jésus qui intercède pour nous chaque jour. Merci Saint-Esprit car tu nous remplis. Et tu nous remplis abondamment jusqu'à ce que notre coupe déborde. Merci Saint-Esprit car tu remplis chaque jour notre maison. Chaque jour notre lieu de travail. Chaque jour notre ministère. Chaque jour tu es en nous. Merci Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zondratsika dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra, ny fanomezana sy ny fanaterana ny ampahafolo-karena. Zava-dehibe zany satria ho antsika eto dia fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra milaza hoe atero ny ampahafolo-karena eto amin'ny tranon'Andriamanitra dia ho voaiko ny varavaran'ny lanitra. Tena asa fanompoana ho antsika izany. Isika dia tena fantsona tokoa ahafahantsika manohana ny asa sy fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Maintenant, frères et sœurs, nous arrivons au moment où nous allons exécuter, nous allons accomplir la parole de Dieu qui nous dit: venez apporter dans ma maison toute la nourriture et toute la dîme, et que j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une religion ici dans cette église, mais c'est vraiment un ministère vivant que Dieu nous invite à faire pour lui. Te akehitriny raiso izay efa nomanao ny tananao fa hivavaka ao amin'izany itsika ary tsofintsika rano izany amoa be hitondra be ho an'ny fanjakan'Andriamanitra eto amintsika. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola afaka manomana, mbola afaka mifanaraka izay tao an-trano ary mbola afaka nanokana an'izany vola fanomezana ampahafolo-karena hoentinay eto anatrehanao izany. Tenao dia milaza aminay hoe aza miseho foana raha tsy mitsondra fanatitra eo anatrehanao dia manatanteraka izany izahay Andriamanitra ankehitriny. Mino izahay efa ny fanatitra efa nomaninay, fanomezana efa nomaninay, ny ampahafolo-karena efa nomaninay dia amoa be mihitsy ary hitondra be ho amin'ny fanjakanao eto.
ary misaotra anao satria ny teninao dia tena marina ho anay hoe rehefa manome izay dia ianao koa dia hanokatra ny varavaran'ny lanitra ho anay. Raisinay ampinono izany Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahana rehetra. Mankasitraka anao izay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ohatra ny fanaontsika manatona mialoha izay olona anatitra ny ampafolo-karena ty alohana amin'ny akavia sy akavanana. Ho an'ireo izay anatitra fanomezana ihany koa ho an'ny émission izay ho ataontsika dia afaka manatona nareo dia afaka mampiasa ihany koa ireo karatra carte de fidélité izay ho fanomanana tamin'izany. Ny fanatitra ihany kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana izay misy atsika. Chers frères et sœurs, vous pouvez vraiment participer à travers les dîmes et à travers les offrandes et vous aurez les indications à l'écran selon lesquelles vous pouvez le faire. Et vous pouvez également soutenir toutes les émissions médias que ce ministère entreprend ici à Madagascar. Et vous pouvez aussi soutenir toutes les publications en ligne que nous faisons également pour la gloire de Dieu. Dia anatin'ira fiderana, anatin'ira fahakalazana an'Andriamanitra, no anaovantsika izany fanatitra izany. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Yeah. Louez le Seigneur. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah. Entonnons-nous, surmontons tout, entonnons-nous avant la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom toujours nous fléchis. En son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Invoque le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh.
encore le nom de Jésus. Écris encore Jésus. Jésus. Jésus va te parler maintenant. Jésus va te parler maintenant. Ankehitritsika dia tonga amin'ny fotoana andreny tenin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny pasteur atsika Rakotonjanahary Claude angatahantsika izy hiakatra miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Dia afatsika mafy izy. Et nous accueillons maintenant le grand serviteur de Dieu, pasteur Claude Rakotonjanahary. C'est lui qui va apporter le message de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Voninahitra ho n'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire revienne à Dieu seul. Satria avy aminazy mbola natonga antsika manana an'ity fotoana ity. Parce que tout vient de lui aujourd'hui. Ary ny Baiboly dia mampianatra antsika Et la Bible nous enseigne fa araka ny tenin'Andriamanitra izay mivakiana teo, que la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure, Andriamanitra dia manao ny famindrapo ny isa-maraina. Dieu renouvelle sa compassion chaque jour. Ny famindrapo azonao androany La compassion que tu as aujourd'hui dia tsy mitovy le famindrapo omaly. n'est pas pareille à celle d'hier. Vaovao no meny anao androany. Ta force est nouvelle aujourd'hui. Ka isaonana lehibe ny tompo andriamantsika Grâce soit rendue à notre Seigneur Dieu, satria izy izany mbola namey antsika ity fotoana ity. parce que c'est de lui que vient ce culte. Ka miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Je vous salue tous au nom de Jésus, izay tonga manotrana ity fotoam-bavaka eto androany. vous tous qui assistez à ce culte aujourd'hui. Ary miaraba antsika rehetra ihany koa izay manaraka izao fotoam-bavaka izao any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any. Et je vous salue tous également, vous tous qui nous suivez en ligne. Mirary soa anao mba tena ho tain'Andriamanitra tokoa ianao. Que Dieu te bénisse également. Ka isaorana ane ny tompontsika. Que la grâce soit rendue à notre Seigneur. Milohany andrenesaka ny tenin'Andriamanitra Avant de recevoir le message de Dieu, dia hivavaka isika. nous allons d'abord prier. Fa maninona moa tsika mila mivavaka? Pourquoi nous devons prier? Tsy hoe mbola tsy voatany teniny, Ce n'est pas que la parole n'est pas bénie, fa ny tenin'Andriamanitra nomboka tamin'ny fandohan'ny famoronana izao tontolo izao mais c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. dia efa nitahiny izany teny izany matoa afaka namokatra zavatra rehetra. Et cette parole est bénie, c'est pourquoi il peut créer toutes Fa choses. mba ho tonga fiainanao anao le teny androany Mais pour que cette parole devienne une vie pour toi aujourd'hui, dia izay ny antony tsy maintsy hivavahantsika. c'est la raison pour laquelle nous devons prier. Mbola averiko ihany Je répète encore, ny tenin'Andriamanitra dia efa nitahiny hatramin'ny fiandohany izao tontolo izao. la parole de Dieu a créé toutes choses au commencement. Izay no natonga ny tenin'Andriamanitra afaka naharina ny zavatra rehetra. C'est pourquoi la parole de Dieu a pu créer toutes choses. Fa mba hitondra fiainanao anao koa izany teny izany androany Mais pour que cette parole t'apporte aussi la vie aujourd'hui, dia aoka ianao tena hivavaka amin'ny fonao rehetra. alors tu dois prier de tout ton cœur. Miloha izany dia aleo tsika ataontsika mipetraka aloha reto mpanompon'Andriamanitra reto, tenin'Andriamanitra ataoko. Avant toute chose, les serviteurs de Dieu peuvent s'asseoir. Ndao tsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ary tonga dia hivavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce et ton amour fidèle, Seigneur. Et en cet instant, nous remettons entièrement ce moment entre tes mains. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix et encore être transformés par ta parole. Purifie nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence et rends notre esprit attentif à ta parole. Nous te demandons, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de cette prédication. Que chaque mot proclamé nous touche, que chaque mot proclamé console et transforme des vies. Que tout ce qui sera dit glorifie ton nom et nous rapproche de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Do hitehaka mafantompotsika rehetra aloha Acclamons fort pour le Seigneur. satria entiny Andriamanitra be voninahitra. Parce que le Dieu Tout-Puissant est ici. Hiteny amintsika rehetra izy androany e. Il est avec nous aujourd'hui. Ary ianao dia mila miomana indray izany famarinany teniny izany. Et tu dois te préparer à recevoir sa parole. Aza raisinao tahaka zavatra mahazatra fotsiny fiainona tenin'Andriamanitra.
Ne considère pas comme une routine le fait d'écouter la parole de Dieu, fa voalohany raiso amin'ny finoana ilay izy. mais premièrement, reçois avec foi. Faharoa raiso amin'ny etaeta tsara. Deuxièmement, reçois avec soif Ary aoka tena iaina ao anaty faharetana. et vis vraiment dedans. Satria inona ny antony? Pourquoi? Ny tenin'Andriamanitra dia noharina tahaka ny voafafy. La parole de Dieu est semée en nous, Dikan'izay dia izao. c'est-à-dire, Rehefa nafafy ny teny quand la parole est semée ka tonga eo amin'ilay tany izay namafazana azy, et que cette parole arrive sur la bonne terre, dia misy faharetana ao aloha. il y a la persévérance, Misy finoana fa tsy maintsy mamokatra. il y a la foi que ça va produire, Ary misy etaeta eo amin'ny mafy ahako. et il y a la soif que nous semons, Dia misy vokatra eo avy eo. alors il y aura des fruits. Raha izany no ao aminao koa androany, Et si c'est ça qui est en toi aujourd'hui, dia vokatra izany teny izany ao antsika rehetra. cette parole va produire des fruits. Sy mino an'izany dia anao mainina mafy. Si tu crois cela, dis Amen très fort. Amaky tenin'Andriamanitra ary isika. Nous allons lire la parole de Dieu Ao amin'ny Isaia toko faha-efapolo, dans Ésaïe chapitre 40, andiny fa raika amin'ny telopolo. verset 31. Isaia toko faha-efapolo, Ésaïe chapitre 40, andiny fa raika amin'ny telopolo. verset 31. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Izay miandry an'i Jehovah dia mandroso ery kosa. Elatra ny akarany tahaka ny an'ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Melohan'ny ahafahantsika mamaky azy amin'ny teny frantsay. Dia vakiako amin'ny dika teny diema ilay izy, na ny dika teny iombonana tsy maninona, fa amin'ny teny frantsay no amakintsika azy rehefa avy eo. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy samy miheny tsara, na ianao any an-trano any, na ianao ato anatin'ny trano fiangonana, dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izy amin'ny dika teny iombonana izany. Tsy maninona fa tonga dia vakiako ato anatin'ity baiboly ity. Izay matoky ny tompo kosa dia azo hery vaovao hatrany. Ahoana hony? Izay matoky ny tompo kosa dia azo hery vaovao hatrany, ka isidina ambony toy ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Voici ce qui est écrit. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ny lohahevitra ianarantsika amin'ity maraina ity Notre thème de ce matin, dia mitondra lohateny manao hoe c'est ceci. raha te handresy ny ady ka ho lasa lavitra ny fanompona isika dia inona avy ny tokony ataontsika. Si tu veux remporter le combat et aller loin dans le service, que faut-il faire? Tsarovy ny fiangonana izay manatrika izay fotoam-bavaka izao. Souviens-toi, chère Église, qui assistait à ce culte. Jesosy tsy nampanantena mihitsy tsy handalo ady ny olona ty ambonin'ny tany. Jésus n'a pas promis que nous n'allons pas affronter des combats sur terre. Jesosy koa tsy nilaza tamintsika mihitsy tsy handalo olana mihitsika ty ambonin'ny tany. Jésus n'a pas dit non plus que nous n'allons jamais avoir des problèmes sur terre. Fa zao mihitsy ny fanambarana ny soratra masina. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. Ety amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana. C'est dans ce monde que vous aurez des tribulations. Kanefa matoky fa zay efa naresy zao tontolo izao. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mety misy fotoana handalo ny olana. Peut-être qu'il y aura des problèmes. Mety misy fotoana hitranga ny ady. Peut-être qu'il y aura des combats. Fa ny azo antoka kosa nefa ty izao. Mais ce qui est assuré, c'est ceci. Matoky efa naresitsika ry havana. Et confiance que nous sommes déjà vainqueurs, bien-aimés. Ny olon'Andriamanitra rehetra Tous les hommes et les femmes de Dieu dia natao andresy eo amin'lohan'ny ady rehetrarehetra izay atrehana. sont destinés à vaincre dans tous leurs combats. Ny zavatra tsikatra sy hita nefa ny dia ity. Mais ce que nous constatons, c'est ceci. Tsy ny olona rehetra koa no tafavoaka eny atrehan'ny adiny. Ce n'est pas tout le monde qui s'en sort devant les combats. Tsy ny olona rehetrarehetra ihany koa no hoe tena natao andresy tao alohan'ny ady izay natrehana. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est destiné à vaincre les combats. Ekena fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra. Certes, la parole de Dieu nous enseigne. Romanina toko fahavalo andiny fito amby telopolo ohatra. Dans Romains chapitre 8, verset 37, Dia milaza manao hoe fa manoatra no mpandresy isika amin'ny alalana n'ilay diatsika. il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Io tenin'Andriamanitra io zany dia milaza Cette parole de Dieu nous dit fa izay manana an Jesosy mitoetra ao anatiny, que ceux qui ont Jésus, qui demeurent en lui, izay efa mino an Jesosy Kristy tamin'ny fony rehetra, tous ceux qui croient en Jésus de tout leur cœur, dia tsy ho resy anady zany olona zany.
ne seront jamais vaincus dans les combats. tsy ho resy anady zany zanak'andriamanitra zany. Cet enfant de Dieu ne sera jamais vaincu dans les combats. Raha tena misy jesosy mitoetra zany ao anatinao androany, Donc si Jésus demeure vraiment en toi aujourd'hui, raha tena mino jesosy amin'ny fonao rehetra tokoa ianao, et si tu crois en Jésus de tout ton cœur, na isika atao tranon'andriamanitra ato, que ce soit nous qui sommes dans la maison de Dieu, na isika izay ny tokantrano misy atsika any zany, ou nous qui sommes à la maison, raha tena amin'ny jesosy ao amin'ny jesosy marina ianao, si tu es vraiment en Jésus ary mitoetra ao anatinao izy, et que Jésus demeure en toi, dia ny baiboly no miteny androany la Bible nous dit aujourd'hui fa natao manoatra no mpandresy isika. que nous sommes plus que vainqueurs. Hoy aho teny aloha nefany, J'ai dit au début, tsy ny olona rehetra izay miatrika dia nefa ce n'est pas tout le monde qui affronte un combat, no tafavoaka amin'ny ady izay natrehany, qui s'en sort victorieux, na dia voasoratra azy zany tenin'andriamanitra izany. même si cette parole de Dieu est écrite. Betsaka ihany koa ireo mpino kristianina Il y a aussi beaucoup de chrétiens efa ela nanompoany an'andriamanitra, qui se sont consacrés à Dieu depuis longtemps. efa ela nanolorany amin'ny fiainany eo an' Jesosy, Ils ont donné leur vie à Jésus depuis longtemps. fa ny zavatra tsikaritra sy hita nefany Mais ce que nous constatons, c'est ceci. tsy mety tena mandroso ara-panahy izy, Ils ne progressent jamais spirituellement. tsy mety tena mandeha lavitra amin'ny fanompona izy, Ils ne vont jamais loin dans le service, na dia efa nanolotra amin'ny fiainana an' Jesosy Kristy nandritra ny fotoana maro azy. même s'ils ont déjà consacré leur vie à Jésus depuis Tsarovy longtemps. anefa ny fiangonana Souviens-toi, chère Église, fa ara-panahy ny fiainana ety ambonin'ny tany, que la vie sur terre est spirituelle. tsy misy fiainana mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao zany, Il n'y a pas de vie qui va sans raison. fa tena ara-panahy zao fiainana izao. Mais notre vie est spirituelle. Koa hoy amintsika androany, C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, arakaraky ny refy ara-panahana anantsika ny fandresentsika. notre victoire dépend de notre niveau spirituel. Averiko tsara mba ho azonao le izy, Je répète encore pour que tu comprennes. satria ara-panahy ny fiainana Parce que notre vie est spirituelle. dia arakaraky ny refy ara-panahana anantsika ny fandresena ho azontsika. Notre victoire dépend de notre niveau spirituel. Ary arakaraky ny refy ara-panahana anantsika ihany koa no ahafahantsika mandroso eo amin'ny fampona an'Andriamanitra. Et notre progrès dans le service de Dieu dépend aussi de notre niveau spirituel. Koa ny fampirisiana antsika ary amin'izao maraina izao, Aussi, je vous encourage ce matin fataro tsara ny anio manao hoe ahoana marina ny refy ny fiainana ara-panahy ananako. examine bien aujourd'hui quel est ton niveau spirituel. Aza variana fotsiny amin'izao ianao, Ne sois pas distrait. mety ozy ianao hoe zanga manana olana ny natonavaka eto e, Peut-être que tu te dis, je suis ici parce que j'ai un problème. mety ozy ianao zanga marary dia izay ny natonavaka ivavaka eto e, Peut-être que tu te dis, je suis malade, c'est pourquoi je suis venu ici. mety ozy ihany koa ianao hoe zanga ka tena misy fahasairanana be mandalo ady mafy dia izay ny natonavaka ivavaka eto e. Peut-être que tu te dis aussi que j'ai beaucoup de difficultés et beaucoup de combats, c'est pourquoi je suis venu ici. Fa aza diny dia izao, Mais n'oublie pas ceci. tsy maintsy mamatatra sy mijery akaiky ny refy ara-panahy ananantsika foana itsika. Nous devons examiner et voir de près quel est notre niveau spirituel. Raha misy ady atrehanao, Si tu affrontes un combat, raha misy olana saidrainao, si tu affrontes des problèmes, raha misy zava-manahirana eo amin'ny fiainanao, si tu as des difficultés dans ta vie, mialohany ahafahanao mitady vahaolana, avant de chercher des solutions, mialohany ahafahanao tena hitady fandresena, avant de chercher la victoire, dia izao ny zavatra aza tonono, n'oublie pas ceci. tsy maintsy mijery ny refy ara-panahana anantsika isika. Nous devons examiner notre niveau spirituel. Raha hanao zavatra ihany koa ianao, Si tu vas entreprendre quelque chose, raha misy zavatra tiana ho tanterahana, si tu veux réaliser quelque chose, dia jereva aloha ny refy ara-panahana ananao. examine d'abord ton niveau spirituel. Afaka andresy ve sahako raha ity toe-panahana anako ity? Est-ce que je peux vaincre avec mon état d'esprit? Afaka ho tafavoaka ve za raha ty toe-panahana anako ity? Est-ce que je peux m'en sortir avec mon état d'esprit? Afaka andeha lavitra ve za raha toe-panahana anako izao? Est-ce que je peux aller loin avec mon état d'esprit actuel? Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray, Un serviteur de Dieu a dit, tsika tonga ty ambonin'ny tany io nous qui sommes sur terre, dia tahaka ny olona anankiray manao voyage sika ity. nous sommes comme une personne qui fait un voyage. Raha hanao voyage ianao Si tu fais un voyage, tsy maintsy mijery akaiky aloha manao ahoana ny carburant-nao, tu dois regarder de près ton manao carburant. ahoana ny fatrany volana ananao, Quel est l'argent que tu as? manao ahoana ny séjour ho laninao any, Quel est le séjour que tu vas faire ampy ve là-bas? ny volanao,
Est-ce que tu as suffisamment d'argent? Ampy ve ny zavatra ampiasainao. Est-ce que tu as suffisamment de Ampy ve ny ressources? carburant amin'ny fiaranao. Est-ce que ta voiture a assez de carburant? So sanatria tsy ho tonga any amin'ny toerana tianao andehanana ianao Au cas où tu n'arrives pas à l'endroit où tu veux aller, ka hijanona eny atena an-dalana. tu risques de rester en route. Ohatra zany mihitsy zao fiainana ety ambonin'ny tany zao. Et notre vie est pareille. Mialohan'ny tediavanao fandresena. Avant de chercher la victoire, Mialohan'ny tediavanao vahaolana. avant de chercher la solution, Mialohan'ny ahafahanao manao zavatra. avant d'entreprendre quoi que ce soit, Jerevo ny fatrany hery ara-panahana ananao. examine d'abord ton niveau spirituel. Ny teko ambara amintsika androany dia izao. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ceci. Aza vela mandeha ho azy fotsiny amin'izao zany ny fiainam-panahanao. Que ta vie spirituelle n'aille pas comme ça sans aucun sens. Aza mamita tena fotsiny efa mpivavaka. Ne te trompe pas toi-même en te disant que tu es Na déjà efa croyant kristianina. ou que tu es déjà chrétien Na efa mpamaky baiboly aho. ou que je lis déjà la Bible. Tsara ny fandresen-dahatra ao. Cela est bien, Fa mampirisika androany. mais je t'encourage aujourd'hui. Jerevo akaiky ny toe-panahana ananao. Regarde de près ton niveau spirituel. Maty toko fafito andiny raiky amby roapolo mantsy. Matthieu chapitre 7 verset 11 Dia milaza tsara mihitsy Jesosy manao hoe nous dit, tsy izy rehetra manao tompokotopoko ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, no afaka hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. qui entreront dans le royaume de Dieu, Fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra. mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est au ciel. Mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany. La parole de Dieu est claire. Tandremo sao dia variana manao tompotompoka fotsiny. Ne sois pas distrait à dire seulement Seigneur, Seigneur. Fa manahoana ny toe-panahana ananao. Mais quel est ton état d'esprit? Ry ava malala ho amin'ny tompo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mialohan'ny divanao iaho avant d'entrer dans le combat ka hiandrandranao fandresena. et de chercher la victoire, Mialohan'ny tadiavanao vahaolana avant de chercher la solution ka afanao miatrika an'ilay olana. et affronter le problème, Dao aloha jerevana akaiky regardons d'abord de près ny refy ara-panahana anatsika. notre niveau spirituel. Arak'ilay tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo. Selon la parole de Dieu que nous avons lue tout à Fa l'heure, izay miandry an' Jehova ceux qui comptent sur l'Éternel, dia omen'Andriamanitra hery vaovao ilay olona. Dieu renouvelle leur force. Tsy ilay hery teo aloha ihany omen'Andriamanitra. Dieu ne donne pas seulement la force d'autrefois, Fa azo hery vaovao izy ozy. mais il recevra une nouvelle force. Fa maninona no nitenenina hoe hery vaovao? Pourquoi une nouvelle force? Tsy tokony ionina amin'ilay refy na ilay herim-panahy teo aloha fotsiny tsika. Nous ne devons pas seulement nous contenter de notre force d'autrefois. Nanao ohatra tahaka ny voromahery eo Andriamanitra. Dieu a pris l'exemple d'un aigle, Hoe rehefa miandry an' Jehova ianao, que quand tu t'attends à l'Éternel, dia azo hery vaovao ianao. ta force sera renouvelée Dia ho lasa tahaka ny voromahery. et tu seras comme les aigles. Afaka manidina miakatra ambony. Tu peux prendre ton envol, Hiazakazaka fa tsy ho sasatra. tu peux courir sans t'épuiser, Ary andeha ianao fa tsy ho reraka. tu peux marcher sans te fatiguer. Rehefa niakatra zany ny voromahery, Et quand l'aigle prend son envol ka niakatra nakany ambony izy, et qu'il prend de l'altitude, tsy ho reraka intsony izy. il ne sera jamais fatigué Satria niakatra ny hery. parce que sa force se Ny renouvelle. fiangonana tonga eto anko. Chère Église qui est ici, Fa maninona Andriamanitra nanao ohatra ny amin'ny voromahery? pourquoi Dieu a pris l'exemple de l'aigle? Ny voromahery dia zatra miakatra ny amin'ny toerana ambony foana. L'aigle a l'habitude d'aller dans les hauteurs. Tsy te honona ny amin'ny toerana ambanimbany izy. Il n'aime pas rester en bas. Tsy te hipetraka ny amin'ny toerana ambany zany izy rehefa miady. Il n'aime pas rester en bas quand il est dans les combats. Fa rehefa miatrika ady izy, Mais quand il affronte un combat, dia tia niakatra ny ambony foana izy ry havana. il va toujours dans les altitudes. Teneniko amintsika androany dia ity. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ceci. Anazava ny fomba fiady ny voromahery aho. Je vais vous expliquer comment combattre les aigles. Ny voromahery rehefa hiady amin'ny bibilava ohatra. Par exemple, quand les aigles combattent les serpents, Fantatry ny voromahery tsara mihitsy fa matanjaka ny bibilava rehefa manao ady etỳ ambonin'ny tany. l'aigle sait très bien que les serpents sont très puissants quand ils combattent sur le sol. Mety afaka matotra ny tongony sy ny elany mihitsy ny bibilava. Peut-être que le serpent peut vraiment lier ses pattes. Afaka nafika anazy mihitsy ny bibilava raha etỳ ambonin'ny tany. Le serpent peut vraiment l'affronter s'il est sur le sol. Izy nefa rehefa miady dia fantany fa tsy tena tokony andresy izy. Pourtant, il sait qu'il doit être plus puissant. Ka tsy maintsy mitady fomba izy ahoana ary ny ahafahany mandresa ny vavaliny io. Alors il cherche une solution comment vaincre cet ennemi. Dia ny fomba ataon'ny voromahery rehefa hiady izy.
Et ce que l'aigle fait quand il combat, hoentiny miakatra manidina ambony a hiala ety ambonin'ny tany a ny bibilava. il saisit le serpent et l'emmène très haut dans les hauteurs. Hoentiny miakatra eny ambony mihitsy ivavalo io. Il emmène cet ennemi dans l'altitude. Dia rehefa hoentiny farany ambony be any ny bibilava dia sepotra ho azy. Et quand il arrive très haut, le serpent est étouffé. Vokirivotra ohatsika malagasy. Il étouffe à cause du vent. Dia hainao rehefa manomboka sepotra ilay bibilava Et quand le serpent est étourdi, dia tsy afaka manao na inona intsony. il ne peut plus rien faire. Avototra le voromahery amin'izay izy iny. Et l'aigle va le lâcher. Dia alefa mitotona ety ambonin'ny tany. Il le lâche sur la terre. Dia rehefa mitotona ety ambonin'ny tany, Et quand il tombe par terre, dia vonoiny fotsiny iny dia azo ny fandreseny. il le tue et il a la victoire. Ohatr'izay ny fandresen'ny voromahery La rehefa miady victoire. amin'ny bibilava. C'est la victoire de l'aigle quand il combat le serpent. Dikan'izany fiangonana dia izao. Ce que cela signifie, chère Église, c'est ceci. Misy karazana olana izay atrehantsika. Il y a des problèmes que nous affrontons. Misy karazana aretina sy fanahitainana izay mamatotra ny vatantsika. Il y a des maladies et des douleurs que nous affrontons dans notre corps. Misy ady ihany koa izay mety hifanandrina antsika. Il y a aussi des combats auxquels nous faisons face. Mety misy te-panahy ratsy ihany koa tiantsika ialana ve? Peut-être qu'il y a aussi des états d'esprit que nous voulons quitter. Zao ny aza tonoana. N'oublie pas ceci. Mety tsy ho resinao mihitsy io ny fiangonana. Peut-être, chère Église, que tu n'arriveras jamais à le vaincre. Raha sanatsika tsy miakatra ny ahavo ara-panahy ananatsika. Si notre niveau spirituel ne s'élève pas, Andao ampiakarina ambony noho ny teo aloha amin'izay refy ara-panahy ananana. élevons maintenant notre niveau spirituel. Mila miakatra ny refy ara-panahy ananatsika any ambony. Nous devons élever notre niveau spirituel dans les hauteurs. Fa rehefa miakatra ny refy ara-panahy ananao, Car quand ton niveau spirituel s'élève, na inona dia atrehanao androany, quels que soient tes combats d'aujourd'hui, dia tsy maintsy mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. tu seras victorieux au nom de Jésus. Io olana tsy nety mivata ao aminao io, Ce problème qui ne peut pas être résolu, rehefa miakatra ny refy ara-panahy ananao, quand ton niveau spirituel monte, dia tsy maintsy mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. tu seras forcément victorieux au nom de Jésus. Ny toe-panahinao antsio, Et ton état d'esprit, raha tianao handroso ny fiangonana, si tu veux que cela progresse, dia mila miakatra aloha ny refy ara-panahy anantsika rehetra. tu dois d'abord élever ton niveau spirituel. Misy karazana ady zany, Il y a des combats, misy karazana olana zany, il y a des problèmes, misy karazana fahasahiranana zany. il y a des difficultés. Tsy refy ara-bola aloha ny ilaina, Ce n'est pas de l'argent dont on a besoin, tsy refy ara-diplôma aloha ny ilaina, ce n'est pas des diplômes, tsy fahafantarana olona aloha ny ilaina, ce n'est pas les relations dont on a besoin, fa refy ara-panahy miakatra no ilaina. mais c'est un niveau spirituel élevé qu'on Dia a besoin. azoko antoka fa ho tafavoaka amin'izay ianao. Et c'est assuré que tu vas t'en sortir. Ilaina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. On a besoin de toutes ces choses. Ilaina ny vola, On a besoin de l'argent. satria ny baiboly ara dia miteny Même la Bible dit vola ny azahoana ny zavatra rehetra. que c'est grâce à l'argent qu'on a toutes choses. Ilaina ny fahaizana sy ny fahalalana, On a besoin de l'intelligence et de la connaissance. satria ny baiboly koa miteny hoe mazaho fahalalana. Parce que même la Bible dit ayez la connaissance. Ary ny Andriamanitra dia Andriamanitra marani-tsaina. Et notre Dieu est un Dieu qui a de la connaissance. Mahay zavatra rehetra izy ozy. Il sait toutes choses. Na hoe Andriamanitra manam-pahaizana. Dieu sait toutes choses. Ilaina ny fahaizana izany. Donc nous avons besoin de la connaissance. Ilaina ny vola izany. Nous avons besoin de l'argent. Ilaina ny fahafantaran'olona ry havana. Les relations sont aussi importantes. Fa enoy ty fanazavako ty. Mais écoutez cette explication. Voafetra ny vitany reny. Tout cela est limité. Voafetra ny afaka amonjeny reny ianao. Tout cela est limité pour qu'il puisse te sauver. Fa ny hery ara-panahy kosa dia tsy misy fetra mandrakizay. Mais la puissance spirituelle est sans limite. Ny hery ara-panahy dia tsy ho voafetra ny zava-misy rehetra. La puissance spirituelle est sans limite devant toutes les circonstances. Ka manomboka androany azy. Alors, dorénavant, Ndao ampiakarina ho ambony ny refy ara-panahy ananatsika. élevons notre niveau spirituel. Arak'ireo teny famparezan'ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika tato ato. Comme le serviteur de Dieu nous a encouragés ces derniers temps, Hoe mila tonga amin'ny fifohazam-panahytsika. que nous devons arriver dans le réveil. Mimana fa ho any an-danitra isika. Préparons-nous pour aller au ciel. Kanefa ny raha tsy mitombo amin'ny fifohazam-panahy ianao,
Mais si tu n'entres pas dans le réveil, tsy hafantatra ny sitrapon'andriamanitra. tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Raha tsy mitondra ny fifohazam-panahy ianao, Si tu n'entres pas dans le réveil, tsy afaka ho any an-danitra izany. tu ne pourras pas entrer au ciel. Ahoana ary nefa ny atongavana amin'izany e? Mais comment y arriver? Tsy maintsy nirefy ara-panahana anao ihany C'est ton niveau spirituel no atonga anao amin'ny fifohazam-panahy. qui va te conduire dans le réveil. Tsy maintsy nirefy ara-panahy miakatra ihany C'est ton élévation spirituelle no atonga antsika afaka andova fiainana mandrakizay. qui va te conduire dans la vie éternelle. Enonga ty ohatra anazavako antsika ity e. Écoutez bien cet exemple que je vous donne Mba azahoanao tsara ny afatra hoentin'Andriamanitra amintsika androany dia ity. pour que tu comprennes bien le message de Dieu aujourd'hui. Fa maninona tsika no antsoina mba hampiakatra ny refy ara-panahy ananantsika? Pourquoi nous sommes appelés à élever notre niveau spirituel? Fa maninona no hoe mila miakatra ny refy na ny avo ara-panahy? Pourquoi nous devons élever notre dimension spirituelle? Satria hoe zay natonga antsika ndresy ny ady. Parce que c'est la raison pour laquelle nous allons être victorieux. Zany ihany koa natonga antsika androso amin'ny asa fampony. C'est ainsi que nous allons aussi progresser dans notre ministère. Dia izao amin'izay raha le ohatra kely ho hitondrako antsika. Et voici l'exemple que je vous donne. Tahaka ny hoe rehefa mijory aty an-tany zao ianao ohatra dia tahaka ny goavambe daholo ny zavatra rehetrarehetra taza amin'ny masonao. Par exemple, quand tu es debout sur terre, tout te paraît immense. Zay zavatra jerevanao rehetrarehetra ohatry ny hoe ngeza daholo. Tout ce que tu regardes paraît immense, Sa tsy marina aloha zany e. n'est-ce pas? Raha mijery trano anao ohatra ohatry ny hoe avo be daholo ny trano. Par exemple, quand tu regardes les maisons, elles paraissent immenses. Fa rehefa manomboka ohatra hoe miakatra eny ambony avion zao ianao, Mais quand tu commences à monter dans l'avion, par exemple, dia rehefa miakatra iny avion iny a, quand l'avion monte, dia manomboka mekely zany le zavatra eviany fa goavana teo aloha. tout ce qui paraissait immense au début devient très petit. Le zavatra ny aviany fa tahaka ny ngeza be fahitanao azy taty ambonin'ny tany, Tout ce que tu voyais comme immense sur la terre dia manomboka tahaka ny mekely sy mebitika zany arakaraky ny ekaranao ambony hatrany. commence à devenir petit et insignifiant au fur et à mesure que tu montes et que tu montes. Mahita ny trano rehetrarehetra ty ambonin'ny tany ianao na dia ireo farany azy indrindra azy dia lasa ohatry ny kely sy bitika ny fahitanao azy rehefa ambony eny ianao. Toutes les maisons que tu vois sur terre deviennent petits et insignifiants quand tu es dans les hauteurs. Farabola mitomby miakatra ambony ihany ny fiaramanidina andehananao, Et quand l'avion continue à monter plus haut, dia tsy ahita ninina ty ambonin'ny tany intsony ianao na dia kely azy. tu ne verras plus rien sur terre. Tahaka ny tsy tazana intsony ny tany, Tu ne distingues plus la terre. tahaka ny tsy hita intsony zay zavatra rehetra misy ety ambonin'ny tany. Tu ne vois plus ce qui existe sur la terre. Inona kay nahatonga zany? Mais pourquoi? Satria niakatra ny akany amin'ny farany ambony ilay avion. Parce que l'avion monte très haut. Dia ohatra zany koa ry havano, Et c'est aussi ainsi, bien-aimé, io ady avena fa tahaka ny goavana be eo alohanao io, ce combat qui paraît immense devant toi, io olana avena fa tahaka ny saribahana io, ce problème que tu n'arrives pas à résoudre, io karazana zava-manahirana avena fa tahaka ny goavana eo alohanao io, ces difficultés qui te paraissent immenses, dia raha tianao io tonga kely sy bitika aminao ka ho resinao, cela va devenir petit et insignifiant. dia mila miakatra amina refy ara-panahy ambony ianao. Quand tu montes dans le niveau spirituel élevé, Dia ho hitanao fa tahaka ny kely ary tsy misy dikany intsony io olana io eo anatrehanao. et tu vas voir que ces problèmes vont paraître petits et insignifiants devant tes yeux. Tsy le olana intsony lasa ampiororo anao, Ce n'est plus les problèmes qui vont te faire peur. tsy le ady intsony lasa ampitahotra anao, Ce n'est plus les combats qui vont te faire peur. tsy io intsony le ampitomany anao sy tsy ampahita torana ho andro aman'alina. Ce n'est plus ça qui va te faire pleurer et qui va faire que tu ne dormes pas jour et nuit. Fa rehefa hiakatra ny avaram-panahinao, Mais quand ton niveau spirituel s'élève, dia hitanao fa ka kely sy bitika eo amlohanao ka eo. et tu verras que cela va devenir petit et insignifiant devant toi. Ary hanomboka ino anao fa tsy maintsy mpandresy amin'izay. Et tu vas croire que tu seras victorieux. Rehefa hitanao fa kely sy bitika amlohanao ny ady, Quand tu verras que les combats deviennent petits et insignifiants devant toi, dia ho mora aminao no mandresy an'io. ça va être facile pour toi de vaincre. Ka hoy amintsika zay tonga eto androany, Alors je vous dis aujourd'hui, ireo mpanompon'Andriamanitra maro zay nalaza tao amin'ny Baiboly, les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible, nambara ny tenin'Andriamanitra hoe nandresy izy ireny, la Bible dit qu'ils ont vaincu. nanoloan'andreo ady maro zay natrehany. Ils étaient victorieux dans leur combat. Fa reny mpanompon'Andriamanitra maro tao amin'ny Baiboly reny Ces serviteurs de Dieu qui étaient dans la Bible, zay nomen'Andriamanitra fandresena,
à qui Dieu a donné la victoire. dia nanana avo ara-panahy ambony Ils avaient un niveau spirituel élevé. ka natonga an'izy ireo nandresy foana C'est pourquoi ils étaient toujours victorieux na nyloana ny ady izay natrehany na inona na inona. devant les combats qu'ils affrontaient, quels qu'ils soient. Androany ankio a dia mampahery anao. Et aujourd'hui, je t'encourage. Andresany ianao no amin'ny ady rehetra atrehanao. Tu seras victorieux dans tes combats. Ohatra voalohany entiko amintsika zao. Premier exemple que je vous donne, c'est ceci. Tamin'ny andro Mosesy dia niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely. Au temps de Moïse, les Israélites ont combattu les Amalécites. Exodosy toko fafito ambin'ny folo andiny favalo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo. Exode chapitre 17, versets 8 à 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Andiny fasivy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana ny alao antsika dia mandehana miady ka miady amin'ny Amalekita. Raha pitso dia hijoro eo tampony avoana aho ka hitana ny ten'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay nolazainy Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona kosa niakatra ao tampony ny avoana. Ary raha nasanatry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Fa raha nampidinina kosa ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Ary efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roalahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tao amin'ny anila ary ny iray kosa tao amin'ny anila. Dia naharitra tsy nihidina intsony ny tanany mandrapahafatin'ny masoandro. Ary Josoa nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Araka-io tenin'Andriamanitra vakiantsika io. Selon cette parole de Dieu que nous avons lue, Niatrika tamin'ny Amalekita Mosesy sy ny zanak'Israely. Moïse et les Israélites combattirent les Amalécites. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo nefa dia milaza ny soratra masina. Au verset 13, le verset dit Fa nandresy ny Amalekita ny zanak'Israely. que les Israélites ont vaincu les Amalécites. Inona ary ny fomba nafahan'izy ireo nandray fandresena? Comment ils ont pu remporter la victoire Teo amin'ny ady izay natrehan'izy ireo io. devant le combat qu'ils affrontaient? Ambaran'ny soratra masina izay mivakiantsika teo. La parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure Fa rehefa hiatrika tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely nous dit que quand les Israélites ont combattu les Amalécites, dia lasa Mosesy sy Arona ary Ora niakatra akany atapy tendrombohitra. Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la colline. Azonao ve izany ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany? Comprends-tu ce que la parole de Dieu dit? Melohany nafahan'izy ireo hiatrika an'ilay ady. Avant d'affronter le combat, Mba andresen'ny fahavalo teo amin'loany. pour devenir victorieux devant leurs ennemis, Lasa niakatra nakao atapy tendrombohitra izy aloha nitondra ny tena teny ampelantanany. ils sont montés sur la colline avec le bâton dans la main. Rehefa tonga tao atendrombohitra tao Mosesy sy Arona ary Ora. Quand Moïse, Aaron et Hur sont arrivés au sommet de la colline, Dia zao voalaza ny soratra masina. voici ce que la parole de Dieu dit. Nasandatra ny tanan'i Mosesy. Moïse a élevé sa main. Raha ohatra ka nisandatra ny tanan'i Mosesy Quand Moïse a élevé sa main, dia nandresy ny fahavalo ny zanak'Israely izay nitarihany Josoa. les Israélites étaient victorieux devant leurs ennemis. Fa raha vao midina ny tanan'i Mosesy Mais quand la main de Moïse baissait, dia resy teo amin'lohan'ny fahavalo indray ny zanak'Israely. les Israélites étaient vaincus devant leurs ennemis. Mahagaga ake izany zava-misy izany fiangonana e. Ces circonstances sont étonnantes, chère Église. Hoe tanan'i Mosesy no misandatra Que Moïse élève sa main dia mandresy ny zanak'Israely.
Et les Israélites sont victorieux. fa vao midina ny tanan'i Mosesy Et quand il pèse sa main, dia resy ny zanak'Israely. les Israélites sont vaincus. Raha manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra zany ianao dia izao. Donc si tu écoutes bien la parole de Dieu, Ny fampiakarana ny tanan'i Mosesy quand Moïse élève sa main, no fanalahidy ny fandresen'ny Israely. c'est la solution qui donne la victoire aux Israélites. Androany koa te hilaza aminao. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, Te andresy ve ianao manoloana ny ady? veux-tu avoir la victoire devant tes combats? Tianao ve mba hiaina ny fiainam-pandresena amin'izay ny fiainanao? Veux-tu vivre une vie Sy victorieuse no avinao ray manontolo. sur ton avenir? Mila hery miakatra ianao androany. Tu as besoin d'une puissance Mila élevée. miakatra ny fiara-pananana ry fiangonana. Ta vie spirituelle doit s'élever, chère Église. Halleluja! Alléluia. Rehefa nandeha moa ny fotoana tamin'io zavatra tantarany tranga io, Quand le temps a passé dans cette histoire, dia zao voalaza ny soratra masina. voici ce que la parole de Dieu dit. Reraka ireo mpanompon'ny Mosesy. Les serviteurs de Moïse étaient fatigués. Rehefa reraka izy ireo, Quand ils étaient fatigués, fantany anefa hoe tsy maintsy miakatra ny tanan'i Mosesy vao maresy. pourtant ils savaient que la main de Moïse devait s'élever pour être victorieux. Dia naka vato izy ireo mba hipetrahana. Ils ont pris une pierre pour s'asseoir, Mba ahafahan'ny tanan'i Mosesy tsy midina intsony. pour que la main de Moïse ne pèse plus. Ka rehefa tsy nidina intsony ny tanan'i Mosesy fa nisandatra, Et quand la main de Moïse ne pesait plus mais s'élevait toujours, dia nahazo fandresena lehibe ny zanak'Israely. les Israélites ont reçu une grande victoire. Tahaka izany ny fiangonana ny zavatra mitranga. C'est ainsi, chers assemblés, ce qui s'est passé Rehefa miakatra ihany koa ny ahavaram-panahana anantsika. quand nous montons aussi de niveau spirituel. Ka hoy amintsika izay manatrika ity fitombavaka ity, C'est pourquoi je vous dis, à vous qui assistez à ce culte, ho antsika rehetra izay manaraka ny fitombavaka en ligne, et à nous tous qui suivons le culte en ligne, tahaka ny tantarany zanak'Israely sy Mosesy, comme l'histoire des Israélites et de Moïse, izay niatrika ady tamin'izany fotoana izany, qui ont affronté des combats en ce temps-là, tsy maintsy nampiakatra ny tanana izy mba ahazo hery, il devait lever sa main pour avoir la force, mba ahatonga an'izy ireo ahazo fandresena. pour qu'il puisse remporter la victoire. Dia ohatr'izany koa mila ataontsika androany. De même, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Mila tena miakatra ny ahavaram-panahanao, Tu dois élever ton niveau spirituel dia iaina ny fiainam-pandresena ianao. et tu auras une vie victorieuse. Alléluia! Alléluia. Tsarovy matsy ry fiangonana. Souviens-toi, chère assemblée, Fa nasaminy atrikataka izy Saoly sy Davida e. que Saül et David affrontaient le même combat. Any amin'ny Samuela voalohany toko fa 17. Dans 1 Samuel chapitre 17, Dia nilaza ny tenin'Andriamanitra. la parole de Dieu dit, Ny efa natrika tamin'ny Goliata i Saoly mpanjaka, Saül le roi combattait Goliath ary i Davida koa nanatrika an'io Goliata io. et David aussi était en face de Goliath. Fa eo amin'ny andininy 10, Mais au verset 10, rehefa nanomboka niteny Goliata, quand Goliath a commencé à parler, dia natahotra sy nivadi-po i Saoly sy ny miaramila. Saül et toute l'armée étaient effrayés et remplis de peur. Nefa naneka ambarako amintsika tsara mihitsy e. Et pourtant, je vous dis, Saoly dia lehilahy napetraka Andriamanitra ho mpanjaka. Saül était désigné par Dieu pour être roi. Saoly dia nanana miaramila manjato ny mpampiaro azy. Saül avait toute une troupe pour le protéger. Fa Goliata anankiray ny teo amin'ny lohany, Mais un seul Goliath était devant lui. dia feno tahotra tao anatiny. Il était effrayé Ka resy ny ady ara-baka teny izy. et il était rempli de peur. Fa rehefa tonga kosa David, Mais quand David est arrivé, ilay lehilahy mpiandro ondry, l'homme qui gardait les brebis, lehilahy mbola tsy lany miaramila akory, celui qui n'a jamais combattu, lehilahy tsy nanana fitaovam-piadiny, celui qui n'avait pas d'armes, fa afaka ny samy fanandrina tamin'ny Goliata. il a osé affronter Goliath. Ary Davida tsy natahotra teo amin'ilon'ny Goliata, Et David n'avait pas peur de Goliath. fa zao mihitsy ny teny fanambarana. Et voici ce qu'il a dit. Alao hoe hiady amin'ny Filistinina kely io androany, Je vais combattre ce petit Philistin aujourd'hui fa tsy maintsy mieky ny miaramila an'Andriamanitra velona io. parce que nous allons le battre contre l'armée du Dieu vivant. Ry ava malala ho an'ny tompo, Chère assemblée dans le Seigneur, tsy le fihetsiketsehany ivelany tena ty lehibe, ce n'est pas ce que tu fais à l'extérieur qui est important. tsy le titre akory ny zava-be-dehibe, Ce n'est pas le titre qui est important. tsy le toerana ihany koa ny tena zava-dehibe, Ce n'est pas l'endroit non plus qui est important. fa le hery ara-panahanananao. Mais c'est la puissance spirituelle que tu as. Zany androany ny andresanao ny Goliata eo amin'ny lohanao. C'est comme ça que tu vaincras Goliath devant toi. Na dia mpanjaka ary Saoly, Même si Saül était roi, na dia nanana miaramila ara izy,
Même s'il a fait toute une armée, na dia nisy fitaovam-piadiana teo am-pelantanana même s'il a fait des armes dans ses mains, tsy nandresiny goliata teo amin'loana izy il n'a pas vaincu Goliath devant lui. fa misy olona mbola tsy miara-mila akory Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas encore dans misy olona l'armée. mbola tsy nanana titre akory Il n'avait même pas de titre. mbola tsy natsony olona hoe mpanjaka akory izy fa mpiandrondry Il n'était même pas encore roi, mais il était berger. fa afaka nandresiny goliata teo alohany izy Et il a vaincu Goliath qui était en face de lui. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ, na inona indrika endrika goliata eo amin'ny lohanao androany quel que soit le Goliath qui est devant toi aujourd'hui, sofina rano amin'ny anaran'i jesosy mpandresy ianao e je te bénis au nom de ianao le Jésus. davida mpandresy androany Tu es victorieux. isika le davida mpandresy androano a Nous sommes comme David, victorieux. Alléluia. aujourd'hui. Alléluia. fa mila miakatra andre fiara-panahinana Mais nous devons élever notre niveau spirituel. tsy ny fitaovam-piadiana ny ateran'i davida David ne s'appuyait pas sur les armes, fa nyatehatra tamin'ire fiara-panahy tao anatiny izy mais il s'appuyait sur son niveau spirituel. fantany fa lehibe ny hery ara-panahinanany Il savait qu'il avait un niveau spirituel noho ny élevé abean'izay goliata teo amin'loany devant Goliath qui était devant lui. tahaka ny kely sy bitika teo amin'loany davida ny fahitany any goliata Goliath lui paraissait petit et insignifiant devant David satria tsy tamin'ny fijery ara-nofo ny jerevany any goliata parce qu'il ne regardait pas Goliath d'une façon humaine, fa tamin'ny fijery ara-panahy mais il le regardait de façon spirituelle. mampahery anao amin'izao fotoana izao Je t'encourage aujourd'hui. mety miatika ady ianao Peut-être que tu affrontes un combat, mety misy olana fanatrehana ny drontaona maro peut-être que tu as des problèmes que tu as affrontés depuis plusieurs années, mety efa very hevitra mihitsy angambany ianao peut-être que tu es déjà découragé ary efa tsy manantena hoe ho tafavoaka ve et tu n'espères plus t'en sortir. mbola ho tafavoaka ianao eo Tu vas encore t'en sortir. za mahita amin'izao fotoana izao fa ianao ny mpandresy Je vois aujourd'hui que tu es Et non victorieux. David. Tu es victorieux. mahita amin'ny tontolo ara-panahy efa azonao ny fandresena eny an-tananao Je vois dans le monde spirituel. efa que tu raisinao as la vaolana victoire. androany Tu reçois la solution. mite hafa mahafantompo ianao hoe Acclame fort pour le Seigneur. raha fitiniko zany zay tapany voalohany zay Si je résume cette première partie, ny olona afaka andresy eo amin'lohany adetrehany ceux qui peuvent vaincre dans leur combat, ny olona afaka androso amin'ny fanompona ara-panahy ceux qui peuvent progresser dans leur ministère, dia tsy maintsy mampiakatra andre fiara-panahinanana izy aloha il doit d'abord élever son niveau spirituel. fanontaniana faharoa mipetraka ary dia hoe La deuxième question, c'est ceci. ahoana ary zany ny ahafahantsika mampiakatra an'ilay re fiara-panahana antsika Comment nous pouvons élever notre niveau spirituel? satria zany no ampiko ny fandresentsika Parce que c'est ce qui va nous conduire à la victoire. zany ankoa na tonga antsika ho tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay C'est aussi ainsi que nous pouvons entrer dans la vie éternelle. zao voalaza ny boky ny apokalipsy Voici ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. izay maharesy ozy ny tenin'andriamanitra Celui qui est victorieux, dit la parole de dia Dieu, izay olona izay no afaka ho satrohana sady voninahitra sy andova fiainana il recevra la couronne de vie et il héritera la vie éternelle. tsy hoe izay olona mpivavaka Non pas ceux qui prient na olona miteny hoe mpino fotsiny ou ceux qui sont seulement croyants, fa zay nandresy mais ceux qui sont victorieux. tsy afaka mandresitsika raha tsy misy hery ao anatsika Nous ne pouvons pas être victorieux sans une puissance. tsy afaka mandresitsika raha tsy mitombo ny refy ny hery ao anatsika Nous ne pouvons pas être victorieux si nous ne montons pas de niveau spirituel. misy zavatra anakefatra ireto a ho teneniko aminao androany andraisantsika lesona mba hampiakatra ny avy ny hery ara-panahana antsika Il y a 4 choses ici dont je vais vous parler pour élever notre niveau spirituel. voalohany Premièrement, manana etaeta ianao a mba hiakatra ny avy le hery ara-panahy ao anatinao et une soif ardente pour élever ton niveau spirituel. miankina amin'izay etaetanao zay hoe tiako hiakatra ambony ny hery ara-panahako ananako Cela dépend de ta soif que tu dois augmenter ton niveau spirituel. no hatonga ny toe-panahinao ny avy ara-panahy hiakatra Que ton niveau spirituel va s'élever. aza vela andehandeha fotsiny amin'izao zany ny ara-panahy Ne laisse pas ta vie spirituelle aller en vain. fa mila manana etaeta mandrakariva isika ary fiangonana Mais nous devons toujours avoir une soif ardente, chère Église. tandremo soa dia mamita tena hoe efa ela ny mivavaka Ne te trompe pas que tu as prié depuis longtemps na hoe efa ela ny nanompo an'andriamanitra ou que ça fait longtemps que je sers Dieu dia lasa velana mandeha ho azy fotsiny amin'izao ny ara-panahinao et que ta vie spirituelle va sans sens. fa mila mangetaeta isan'andro ianao Mais tu dois avoir soif chaque jour. mba hiakatra ny ahavo ara-panahy anananao
d'élever ton niveau spirituel. Zay aloha zany ny tena voalohany indrindra. C'est donc le premier point. Rehefa tsisy etaeta ao anatin'ny olona Si quelqu'un n'a pas la soif, hoe mba hiakatra ambony ny avo ara-panahiny que son niveau spirituel dia augmente, mety hilatsaka indray ara io cela risque de baisser. dia zay no natonga ny faharesena lava. Et c'est ce qui conduit à l'échec Satria répété. rehefa nilatsaka ny tanàn'i Mosesy Parce que quand la main de Moïse baissait, dia resy teo alohan'ny fahavalony izy. ils étaient vaincus devant les ennemis. Fa rehefa miakatra ny tanany Mais quand sa main s'est levée ka misandratra ambony et qu'il le fait très haut, dia maresy izy ireo. ils étaient victorieux. Dia hoy aminao hoe manana etaeta mba hiakatra ny avo ara-panahinao. Alors je te demande d'avoir la soif d'élever ton niveau spirituel. Faharoa, Deuxièmement, andaontsika tena ilomana ao anatin'ny tontolo ny fiainana ara-bavaka. plongeons profondément dans le monde de la prière. Mila manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka isika ny fiangonana. La vie de prière doit être très importante, chère assemblée, Satria zany no anisan'ny fototra anankiray ampiakatra ndre fiara-panahintsika ho ambony. parce que c'est le fondement qui va élever notre niveau spirituel. Tsy tokony ataontsika zava-maivana mihitsy ny vavaka. Nous ne devons pas considérer la prière comme une chose pas importante, Fa ny vavaka dia voalaza ny soratra masina mais la prière, selon la parole de Dieu, hoe zay be vavaka dia be hery. c'est que ceux qui ont beaucoup de prière ont beaucoup de force. Tsy hoe natao fangatana fitahiana fotsiny ny vavaka. La prière ne sert pas seulement à demander des bénédictions, Fa ny vavaka dia afaka andraisana hoe hery ara-panahy. mais tu peux recevoir une puissance spirituelle dans les prières. Rehefa mahery ny vavaka ianao Quand tu pries beaucoup, dia niakatra ndre fiara-panahy nananao. ta dimension spirituelle va s'élever. Ao amin'ny Jakoba toko 5:17 zao ohatra. Dans Jacques chapitre 5, verset 17, Eli dia olona takatsika ihany. il y était une personne comme nous, Fa nahery ny vavaka Eli. mais il persévérait dans la prière. Ny nampiavaka ny Eli zany, Ce qui distinguait Élie, lehilahy mahery ny vavaka izy. c'est un homme qui persévérait dans la prière. Tsy nanao zava-maivana amin'ny fiainam-bavaka izy. Il n'a pas considéré la vie de prière comme quelque chose d'inutile. Tsy mivavaka kelikely ny nataony. Il n'a pas fait de petites choses, Fa nanao vavaka mahery vaika izy. mais il a fait des prières puissantes. Zany natonga ny elefaka mivavaka dia tsy nilatsaka ny ranorana. C'est pourquoi il a prié, la pluie n'est pas tombée. Fa rehefa mivavaka izy dia nilatsaka indray ny ranorana. Mais quand il a prié, la pluie est tombée. Mitovy antsika senao any Eli. Élie était un homme ordinaire comme toi et moi. Fa ny nampiavaka azy dia mahery mivavaka. Mais ce qui le distinguait, il persévérait dans la prière. Asa atao mivavaka kely tsony mivavaka ataonao. Ne prie pas de petite façon. Mety misy olona eto tonga androany. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui. Zavatra hitako sy tsapako dia izao. Ce que je vois et que je ressens, c'est ceci. Mety tsy mivavaka akory zao ianao androany. Peut-être que tu n'as même pas prié aujourd'hui. Ahoana ary natonga anao hanana hery ara-panahy raha tsy mivavaka nefa. Alors comment tu peux avoir une puissance spirituelle si tu ne pries pas? Ary raha tsisy hery ao aminao ahoana ary ny andresenao e. Et si tu n'as pas de puissance, comment tu vas vaincre? Ry fiangonana izay manatrika izao fotoana izao. Chère Église qui assistait à ce culte, Andao ataontsika zava-dehibe ny fiainana mivavaka. considérons comme une grande chose Fa izany ny importante. hatonga anao hanana hery La vie de prière te donne la force dia hatonga anao handresy amin'ny ady rehetra. et il te donne la victoire dans tous tes combats. Misy karazany maro ny fomba ahafahanao mivavaka. Il y a plusieurs façons de prier. Ohatra amin'izany manaova vavaka sy fifadikanana. Par exemple, tu peux pratiquer le jeûne, Tahaka ny vavaka nataondry Estera. comme Esther a fait. Rehefa nisy ady natrehana izy ireo ho vonoina ny jiosy rehetra Quand ils affrontaient un combat, que tous les Juifs seront tués, dia lasa nivavaka sy mifady hanina Estera sy ireo mpiara-dia taminy. Esther et tous ceux qui la suivaient ont prié et jeûné. Dia niova ny tantara rehetra. Et toute l'histoire a basculé. Fa tsy maty indray izy ireo. Ils n'étaient pas tués. Ary zao mihitsy ary ny tenen'ny mpanjaka tamin'izany fotoana. Et voici ce que le roi a dit à cette époque. Ry Estera vady amin'ny mpanjaka. Esther, toi qui es la femme du roi, Angatao zay tianao androany fanatsasako ny fanjakakary dia omeko anao. demande ce que tu veux aujourd'hui, mais je te donnerai la moitié de mon royaume. Tahaka izany koa androany omen'Andriamanitra anao. C'est aussi ce que Dieu va te donner aujourd'hui. Rehefa mahery mivavaka ianao androany Quand tu es puissant dans la prière aujourd'hui, dia hisy hery ara-panahy lehibe hirotsaka ao anatinao. il y aura une grande puissance spirituelle qui va descendre sur toi. Dia ho azonao zay rehetrarehetra ilainao. Et tu recevras tout ce dont tu as besoin. Faraparany dia izao. Et enfin, Mahazo toa ianao mandray tenin'Andriamanitra, zay ny fahatelo.
Sois zélé à recevoir la parole de Dieu. C'est le troisième point. mila tia ny tenin'Andriamanitra isika. Nous devons aimer la parole de Dieu. Zao mantsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Voici ce que la parole de Dieu dit. Aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu est une vie pour ceux qui la reçoivent. Mitondra aina ara-panao antsika io tenin'Andriamanitra io. La parole de Dieu nous donne une vie spirituelle. Ahoana ary zany ny azahoanao tenin'Andriamanitra? Comment recevoir la parole de Dieu? Mila mazoto mamaky baiboly. Nous devons être zélés à lire la Bible. Mila mazoto mihaino tenin'Andriamanitra. Nous devons être zélés à écouter la parole de Dieu. Zany hoe olona tia mihaino toriteny. C'est-à-dire aimer écouter les prédications. Mazoto mamonjy fiaramiangona foana. C'est-à-dire que nous sommes fervents à aller à l'église. Fa mahazo tenin'Andriamanitra ianao Si tu reçois la parole de Dieu, dia hitombo ny refiny hery ara-panahana ananao. ton niveau spirituel va s'élever. Faefatra farany. Et le quatrième point, Ahoana ny nahatonga anao afaka hiakatra amin'ny avo amin'ny hery ara-panahy ambony? comment élever ton niveau spirituel? Mila olona feno ny fanahy masina Nous devons être remplis du Saint-Esprit ary mila mandray ny fanahy masina isanandro isanandro isika. et recevoir le Saint-Esprit chaque jour. Azan'ny apôstôly toko voalohany andimy fahavalo dia milaza. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Azo hery ianareo rehefa milatsaka aminareo ny fanahy masina hozy. il est écrit que vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. Rehefa milatsaka ao aminareo ny fanahy masina ho Jesosy, Quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, dit zay Jésus, vao mahazo hery ianareo. c'est là que vous allez recevoir une puissance. Misy zany zava-dehibe mihitsy ry kristianina havana. C'est pourquoi c'est très important, chère Église, Ny ahafahantsika manana etaeta mba feno ny fanahy masina d'avoir la soif d'être rempli du Saint-Esprit sy handray ny fanahy masina isanandro isanandro. et de recevoir le Saint-Esprit chaque jour. Farany indrindra dia izao. Et enfin, Tadidio a souviens-toi, fa arakaraky ny hitahinan'ny fanahintsika foana plus notre vie spirituelle est no bénie, hitahinantsika amin'ny lafin'ny fiainana rehetra. plus nous serons bénis dans tous les domaines de notre vie. Averiko ihany. Je répète encore, Arakaraky ny hitahinany ara-panahinao plus ta vie spirituelle est bénie, no hitahinanao amin'ny lafin'ny zavatra rehetra. plus tu seras béni dans tous les domaines de ta vie. Jaunina fahatelo andininy faharoa no milaza an'izany. Cela est écrit dans le 3e épître de Jean, chapitre 2. Tsy maintsy ny ara-panahinao no voatahy C'est d'abord ta vie spirituelle qui doit être bénie. dia afaka ho tahina amin'ny zavatra rehetra ianao. Ensuite, tu pourras être béni dans tous les domaines. Ho tahin'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana. Que Dieu te bénisse, chère assemblée. Tsofina rano amin'ny ranzo mpandresy ane ianao. Je te bénis que tu Androzy sois be ane ny ara-panahinao. victorieux. Tu vas progresser spirituellement. Raha ohatra ka nisy ady tsy raisinao hatramin'izay, S'il y a un combat qui est très difficile pour toi depuis toujours, ho raisinao ny hery androany tu vas recevoir la puissance aujourd'hui. dia hiakatra ny refy ara-panahinao Et ton niveau spirituel va s'élever ho tonga amin'izay mifandresenao rehetra. et tu auras la victoire. Hitsangana isika amin'izao fotoana izao. Nous allons nous lever maintenant. Daontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Nous allons prier et remercier Dieu. Dia miteneny misaotranao Andriamanitra. Dis Seigneur, je te remercie Fanambaranao tamiko indray izay tokony ataoko androany. parce que tu m'as annoncé ce que je dois faire aujourd'hui. Hiakatra amin'ny avo amin'ny hery ara-panahinanako ahako. Je vais élever mon niveau spirituel. Tsy haina ny mety-panahy tahaka ny teo aloha ntsony aho. Je ne vais plus vivre la vie spirituelle d'avant. Tsy avelako hilatsaka ntsony ny hery ara-panahy ato anatika. Je ne vais plus baisser mon niveau spirituel. Fa ho ampiakariko ny refy ny ara-panahiko androany. Mais je vais élever mon niveau spirituel Samy aujourd'hui. mivavaka amin'ny fony rehetra ary manao vavavaka arak'izay tianao mihitsy. Prie de Vava. tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Manao vavaka ny olona mahery. Prie comme une personne puissante. Vava fonao rehetra. Mivava mafy. Prie de tout ton cœur. Prie fort. Mivava mafy ianao. Prie fort. Na ianao any atokantrano any. Toi qui es en ligne Na itsika rehetra ato anatin'ny trano fiangonana. et nous tous qui sommes dans la maison de Dieu, Andaontsika rehetra hivavaka mafy. prions de tout notre cœur. Mivava amin'ny fonao rehetra. Prie de tout ton cœur Ary raisy ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. et reçois la puissance de Dieu. Asandrato ny tananao androany. Élève ta main aujourd'hui. Andao anandra tanana tahaka Mosesy itsika rehetra. Élevons nos mains comme Moïse. Dia raisy ny herin'Andriamanitra. Reçois la puissance de Dieu. Raiso amin'ny finoana ny herin'Andriamanitra. Reçois avec foi la puissance de Dieu. Raiso amin'ny finoana sa ny herin'Andriamanitra izany. Reçois avec foi la puissance de Dieu. Raisy ny herin'Andriamanitra napaka ao anatsika. Reçois la puissance de Dieu. Fa hiakatra io hery ara-panahinao io. Ta puissance spirituelle va s'élever. Saotra anao a Jesosy. Merci Seigneur. Fenao no Andriamanitra velona.
Nous te remercions, Dieu vivant. Fanamahery no men'Andriamanitra anay. Tu nous as donné une puissance Fanamahery spirituelle. no tiana hipetraka ao anatinay. Nous voulons que ton esprit demeure en nous. Tsy fanahosa tahaka ny Saoly sy miaramilana. Ce n'est pas un esprit de timidité, Fa omeny fanamahery tahaka ny David izahay. mais donne-nous un esprit puissant comme Misaotra David. anao Andriamanitra. Merci, oh Dieu. Mampandresy anay ianao androany. Tu nous donnes la victoire aujourd'hui. Mampandresy anay rehetra anao androany. Tu nous donnes la victoire aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Tsy maintsy mpandresy izahay. Nous sommes victorieux. Misaotra Andriamanitra raiko. Merci, oh Dieu. Angina isika rehetra. Gardons le silence. Raha sitraka ao asandrato ihany ny tananao kavanana. Si tu veux bien, lève ta main droite. Amin'ny finoana ny anekentsika tahaka ny amin'ny Mosesy. Par la foi, nous acceptons comme Moïse Fa rehefa misandratra ny tanana que quand notre main est élevée, dia andresy amin'lohan'ny ady rehetra. nous serons victorieux dans les combats. Ninona ady atrehanao. Quels que soient tes combats, Hivavaka ho izay miatrika ady rehetra. je vais prier pour tous ceux qui ont des combats. Na ianao ao tokantrano ao, Que ce soit toi qui es dans ta maison na itsika rehetra eto amin'ny fiangonana, ou nous tous qui sommes dans l'église, mpandresy ianao androany. nous sommes victorieux aujourd'hui. Tsy maintsy mpandresy ianao androany. Tu es forcément victorieux aujourd'hui. Alao hisandratra ny tananao. Lève ta main. Andriamanitra rainay ao. Dieu Père Tout-Puissant, Amin'ny anaran'i Jesosy, au nom de Jésus, mamindrafo amin'ny fiangonana rehetra. aie pitié de toute l'église. Niza niza miatrika ady. Quels que soient les combats, Niza niza eo anaty olana saribahana. quiconque a des problèmes difficiles à résoudre, Mamindrafo aminy ianao. aie pitié de cette personne. Angatahako ny herinao hirotsaka ao anatin'ny tsirairay avy. Je demande que ta puissance descende sur chacun, Ny herinao Andriamanitra no mitondra fandresena ao anay. que ta puissance nous donne la victoire. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, mitsahatra ny ady rehetra. tous les combats s'arrêtent, Foana ny olana rehetra mampahory. tous les problèmes s'arrêtent. Miala amin'ny fiainany tsirairay avy izany. Cela quitte la vie de chacun, Miala ny misy tokantrano. cela quitte les foyers, Miala ny misy abatan'olona. cela quitte chaque personne. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, ireo karazana olana nafafon'ny Satana. toutes les sortes de problèmes qui viennent Miala de izany chacun, androany. partez aujourd'hui. Mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Cela s'arrête au nom de Jésus. Ireo tanana misandratra rehetra. Tous les mains qui s'élèvent, Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy. je déclare au nom de Jésus, Mahazo fandresena izy. ils reçoivent la victoire. Mandray fandresena izy. Elles reçoivent la victoire. Mivany olana rehetra. Les problèmes sont résolus. Mitsahatra ny adiny. Les combats s'arrêtent. Ivoaka amin'ny fandresena izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ils sortiront victorieux au nom de Jésus. Misaotra anao Andriamanitra raiko. Merci au Dieu, mon Amin'ny Père. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Misaotra anao Andriamanitra. Merci au Dieu. Ataontsika mbola angataka amin'ny fanahy masinay an'androany dia hiteny hoe tsy vita ny herinay na ny tanjakay fa mila ny herinao ny fiainanay. Maniry mafy anao, fanahy masinao, manase anay sy anao. Maniry mafy anao, fanahy masinao, manase anay sy anao. Lan'izao tsy vita ny herinay na ny tanjakay. Tsy vita ny herinay na ny tanjakay, na ny volanay, ny fiainanay. Lan'izao ihany tsy vita ny herinay. Tsy vita ny herinay na ny tanjakay, na ny volanay, ny fiainanay. Asandrato ny tananao dia lazao efa milanao foanafoana. Milanao foanafoana, milanao mandava-taona, fanahy masinao. Fa milanao hatrany aho. Fa milanao hatrany, sa mbola tany koa ny tany, fanahy masinao. Milanao foanafoana. Yeah. Fa milanao foanafoana, milanao mandava-taona,
familanao ao familanao Amen. Samy mahazantoerantsika rehetra ary a milohany efa atsika mamarana fotoana misy filazana kely ho arisiko reto filazana dia izao fiara-miangona tsy miova amin'ny 12 mbola manana fotoam-bavaka isika zao amin'ny 10 ora izao koa mbola manana mpanompon'Andriamanitra isika dia ny mpanompon'Andriamanitra lehibe a pasteur Jean-Pierre Emile izy no mitondra ny 10